rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara, hanolotra fanampiana ho an'ny vahoaka any amin'ny faritra. Fianaky ny Covid-19 tokony samy tompona andraikitra amin'ny tenan'ny tsirairay ho ny filohan'ny FLM androany. Mpanao gazety ny Valisoa Vaovao hiakatra fampanoavana raha ampitso. Ampifaliana topoklasy topokavavy no iarabakanao any tokantranoany manaraka izao fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS zao amin'ity alina ity. Manasanao mpanajany izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anboantsika ny farana dia ny tatitra farany mahakasika ny vaovao momba ny coronavirus izay avy eny anivon'ny CCO eny Ivato moa izany hatramin'ny 12 atoandro teo. Raha ny fantatra dia ny ampy enina indray ireo olona mitondra ny ity tsimokaretina ity eto amintsika. Ny efatra amin'ireo dia lehilahy, roa kosa ny vehivavy. Raha ny fantatra dia miisa 3 araka izany ireo olona tratran'ny tsimokaretina coronavirus tamin'ny alalan'ny fifampikasoana na ny antsoina hoe cas contact raha ny fanazavana atrany. Etsy ankilany ihany koa dia tafakatra 580 ireo olona mitondra nyity tsimokaretina ity eto amintsika. Fa vaovao mahakasika ny zavamisy eto amin'ny firenena ihany koa dia ny voromaika androany ny teo anivon'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra voaresaka tao anatin'izany ny zavamisy eto amin'ny firenena, eo ihany koa ny fanampiana ny malagasy mpiray-tanindrazana. Fanadihadiana eo amin'ny rindratsariny Mano Randriamalala. Tsy mitazam-potsiny ny olana izay mahazo ny vahoaka malagasy ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izay tariny ny filoha Marc Ravalomanana. Ankoatra ny fanampiana efa natao teto Antananarivo dia azo nanjarany ihany koa ny any amin'ny faritra, any amin'ny faritany 5. Aoka re mba jerevana koa ny olana amin'ny faritra satria tena mahita aho ary matsapa aho ary maheno amin'ireo antsatarby fa to ohatran'ny zanakiala hafa izy ireo. Tena ilaina dia ilaina fanampiana azy ireny. Hitako amin'ity ilay tatitra izay nalefany OMS aty aminay ity fa toy izao ny zavatra misy any amin'ny faritra kanefa zavatra lehibe dia lehibe. Ohatra zao mazava tsara eto hoe eto Antananarivo misy Analamanga, misy any Fort Dauphin dia misy any Diego efa miparitaka. Fa moa ve mba mahazo an'ireo fitaovana ilaina izy ireny hiarovany tenany. Ka dia izay mahatonga anay hoe amin'ity indray mandeha ity dia ho atokana akany amin'ny faritra daholo lay bidon le mitovy loko amin'ny anareo ihany. Le bidon jaune reo, bidon orange reo. Dia alefa daholo reo faritra 5 misy eto Madagasikara na enina ho anaparitana izy ireo koa efa nasehoko tamin'ilay farany teo le fanaovana azy dia nasiana ihany koa reto le geliny reto mba aparitana ho anazy mba hiadivany azy ihany fa hatramin'izao mbola tsy mahita tsisy afa-tsy ny fiarovana ny aigny aloha dia mifanomezana fitaovana dia mifampianarana azy lasa tanana tsara. Iny zany na vy mamay ary dafahanareo azy rehefa mamiboribory anina fotsiny fa tsy kendrena mba tsy halalaka be le izy tsy mety misy fa lasa misy fuite io raha vao malalaka be dia iny mitsofoka ny robinet dia apetaka le ekoroa anodiny le izy kendaina tsara raha misy paisa moa zany tena tsara dia somaro kendaina mafimafy tsara izy dia asarony izy rehefa avy eo. Raha ohatra ka misy malalaka kely zao dia mijery karazana soin momba anetsemana an'ity ihany ity letra mibanga kely ato ity.
fa nandritry ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony filohan'ny RMDM sy ny mpikambana ao aminy io maraina io dia notsindrin'izy ireo ihany koa ny makasika ny tokony iahiny ny fanjakana araka ny tokony izy ny fiainam-bahoaka fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny Mano Randre Malalatra. Ny fanjakana ihany no manohitra ankolaka ny fanapahan-kevitra izay apetrany. Raha voalaza fa mihiboka isika amin'izao dia ny varomora no manangona olona tsy manaja ny iray metatra saika manerana ny vokotany. Mitaky andraikitra avy amin'ny mpitondra ny fandraisana antanana ny fiainam-bahoaka manona izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Rehefa vonina dia tena vonina iaro ny vahoaka amin'ny aretina izay mianaka eto Madagasikara. Efa tafiditra eto izy ity ka dia izay asehovy izay fahavononan'izay ary. Nandraikitra lehibe indrindra zany ny atsoroan'ny mpitondra, ny atsoroan'ny président république dia ny fiarovana ny ain'ny vahoaka malagasy tsirairay tsapa fa tsy voaro ny tokony hoarovana amin'ny faminatsiana azy amin'ny alalan'ny masika na le atao hoe kasposy na koa amin'ny fanomezana savony sy ny rano mba ahafahany diovana mba tsy partahan'le otrikaretina virus. Maro no lesika amin'ny fetrehana sy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra. Mahatsiaro ny vahoaka fa toa mbola saly amin'ny fotoana fanaovana ny propagandy na ny fampelezan-kevitra. Ampara fotsiny fanapahan-kevitra fa tsy misy ny fandraisana andraikitra amin'ny fanatanterahana azy. Maninona no milaza an'izany? Mivadika ho toy ny fitaovana politika ny ady atao amin'ny otrikaretina coronavirus. Satria manjary fanomezana fampanantenana no betsaka. Ary hita soritra eny amin'ny fiarahamonina ny fanavakavahana ireo olona izay tsy mitovy hevitra amin'ny tena. Tsy misy ny fangaharahana eo amin'ny entimanana na ny budget izay entina edivana sy lazaina fa vonina iady aminy. Tsy fotoana ny fisehosehoana intsony ny fotoana tahaka izao fa fotoana fampidinena sy fandraisana fanapahan-kevitra matotra. Fanaovana confinement tena tsara satria miaro ny tsy fipartahan'ilay otrikaretina. Fa moa ve fa tena vonina tanteraka amin'izany tokoa nareo? Ka raha tohizana io aiza ny sakafo hohanin'ireo olona mandady vomana ary ny hohaniny androany dia daviny rapitso. Izany hoe tosainy izany le izy dia rapitso voalohany. Raha tsy izany izy dia mafy mahazo azy. Ary ihany koa raha ohatra ka tsy tohizany ity vao mianaka ny otrikaretina coronavirus. Noho izany fanapahan-kevitra lehibe tsy maintsy raisina amin'izany. Fa naneo ny heviny ihany koa androany ny teo anivon'ny RMDM makasika ny raharaha fitazomana amponja vonjomaika ny filohan'ny ONG na ny organisation non gouvernementale ny fanahy mahaolona Andriamatoa ny Rado Rafalomana. Toarantsika ny fanehoan-keviny. Mbola ilaina ve ny fisamborana sy ny valifaty politika amin'izao olana atrehan'ny firenentsika izao? Fifanampiana no antsoin'ny fanjakana saingy ny mifanipaka amin'izany no ataony. Fa samy manana ny sainy ny olona fa tsy mitovy hevitra. Ka izay tsy mitovy hevitra aza dia tonga dia alefa any amponja. Mba manana ny zoma olombelona sy ny asy maizy azy izy ireny. Ataovy tsara aloha fa ny adiadiana ny any ary ho avoaka ho andreo izay tsy manana heloka mafonja mahazo azy. Ho alefa andray olona mba ohatra zao mba manana ny hevina izy tokony zavatra hafa nanafaizana azy tokony misy zany. Tsy hiditra lalina amin'ny resaka fitsarana fa milaza fotsiny hoe ny olona ny velany ihany. Ny olona any amin'ny tany mandroso any afaka maneho fanehoan-kevitra daholo ny olona. Mety misy zavatra tsy nety tsy mifanaraka ny sitrapo fa tandremo tsara. Fa laha hitokana ny ain'ireny olona ireny alefanareo any amponja. Ka raha maninona any ireny andraikitra lehibe ary adidy lehibe eo amin'ny tompony andraikitra. Ary ireo mpanao politika ireo fa milaza aho fa misy mpanohany izy ireo, misy manaraka azy izy ireo. Mampisara-bazana nefa zavatra dia lavintsika solidarité, ny firaisan-kina. Dia mihevitra ve nareo fa mifanagadrana olona sy mifametrahana azy any amponja? Tsy ampisavorovoro ny olona indray. Voatsy mifanalavitra amin'izay hatrany dia nampanatsoiny teo anivon'ny cybercriminalité androany ny mpanao gazety avy eo anivon'ny gazety ny Volasoa Vaovao. Notazonina avy hatrany izy ary hiakatra fampanoavana rampitso. Ndorantsika ny fanadihadiana hoentiny Jessica Miray sy Mathieu Prince. Maromaro ireo mpampiasa ny tambazotra Facebook no voantso ny mpitandro ny filaminana tato anatiny herinandro vitsivitsy izao.
Ny mpanao gazety Raelso Arfin avy amin'ny gazety ny Valso Vaovao indray no voatana nanomboka androany Zoma. Fotoana manahirana amin'ny firenena moa amin'izao fotoana izao noho ny fiantenan'ny valana aretina coronavirus. Fa na izany na tsy izany ary dia misy tangany zavatra mahatohitohina ny asa fanaova gazety indray. Marina fa ary efa nifanaja efa nisy ny antso nataon'ny lavitry ny mpanao gazety hajanony aloha ny fifanaratsiana sy ny fifanenjena fa aloha miara-mentana miatrika ny ady ity. Kanefa na izany na izany ary dia tsy maty voalava-kibo ny fitondram-panjakana. Fatapatatrainy olona ao ambadika izao fitoriana mpanao gazety ity izao. Fa raha ny fanazavana nentin'ilay mpanao gazety natsolata taty amin'ny cybercriminalité taty anosy dia tsy tompona ndraikitra tamin'ilay zavatra nivoaka izy. Fa nisy karazana fanararotana ny fitokisana napetraka tamin'ilay olona any an-dafy namoaka zavatra hafa tao anatin'ilay site ny gazety Valso. Ny gazety Valso efa tamin'ny 20 mars no mijanona tsy nivoaka intsony, izany hoe tsy tokony nisy vaovao nivoaka intsony izany tany amin'ilay site ary tsy nisy tokoa ary voaporofo. Fa nararotin'ilay olona nanankinana an'ilay fitantanana an'ilay site tany ivelany namoahana zavatra hafa izay mahavoaroroy an'ilay talehan'ny famoahana ny gazety Valso. Zao izy zao zany dia hotazonina ty androany alina fa hiakatra any amin'ny fampanoavana rampitso. Baiko midina ny mahatonga an'izany. Atao an'izany ve isika ty? Mbola fanao an'izany foana ve eto? Tsikaritra dadoato fa raha vao tsikera mahakasika ny mpitondra no atao eny anivon'ireny tambazotra ireny dia voahentsika avy hatrany ary misy azy ireo efa voaheloka. Ireo fanaratsiana sy fanaparitahana vaovao tsy marina momba ireo mpitarika ny mpanohitra kosa dia tsy misy fanenjehana hatreto. Ivadika lafim-baovao hafa kosa tsika amin'ity vaovao manaraka ity manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenentsika amin'izao dia niady atao amin'ny coronavirus dia nisy ihany koa ny tolokevitra izay nataony avy eo anivon'ny antenimiran-dolona androany. Nisy araka izany ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'izy ireo. Asina Randria Malala sy Toky Ramarola. Nandefa taratasy fangatahana fihaonana amin'ny filohan'ny repoblika eny antenimiran-dolona. Antony ity taratasy fangatahana ity ny hijeriny zavamisy eto amin'ny firenena amin'izao loza miatra amin'ny malagasy izao. Maro tokoa mantsy amin'izao fotoana izao ireo malagasy mijaly noho ny tsy fahafahana mivezivezy ka tsy afaka manatanteraka ny asa fivelomany noho ny fihibohana tsy maintsy atao ka izany rehetra izany no antony hangatahana fihaonana amin'ny filoha ary indrindra ahafahana manao jeritodika sy hijeriny ho avy. Anazy mieritreritra hoe horaisina samy manokana ve sa mba horaisina ireo atao hoe erivelona manana ny ireo olona afaka mampipita vaovao afaka milaza ihany koa izay ilay hoe jeritodika tombana hoe izao manano sarotra ny tontolo mbanivohitra sarotsarotra be masaka mivary zao ny manjakandriny tsy voadidy mivary satria voafetra hoe miferana hoe tsy mahazo mitakosiny an-tanimbary eny le vary nefa masaka dia ataon'ny olona hoana zany ilay izy tsy maintsy miala eny an-tsaha amin'ny 12 atoandro. Dia raha avy eo zany ilay fiarikarenan'ilay olona izay niariany ho an'ity taona iray manontolo ity. Zany mila fampiresahana, mila naropanao gazety ihany koa amin'izay ataoko izay ny angatahana an'ilay fihaonana amin'ny filoham-pirenena satria izy tsy maintsy isinay ny fepetra hafa izay horaisana. Anamora ve anasarotra anatsara minontsika fa anatsara mba hifampiresahana an'izay satria mba hitantsika mijery vaovao daolintsika any amin'ny tanàna izay mpanjaka tanteraka ny demokrasia dia tsy takonana ao ambadika ilay zava-manahirana be io ilay fampandehanana ny raharaha eo amina firenena anankiray izany hoe ny mangarahara ny fahaizana manome ny vaovao tena izy ary mampiatrany koa ny fahefam-panjakana nefa ilay fahefam-panjakana tokony anaty mangarahara ihany koa sy fitandrovana any be sy ny maro. Omaly ariva dia nisy ny fanambarana navoaka ny antoko HVM ka mbola namafison'Andriamatoa Rivo Rakotovao amin'ny mampikambana azy ao anatin'ity antoko ity fa mitaky ny fampiarana hatrany ny mangarahara izy ireo na dia anatin'ny état urgence sanitaire azy Madagasikara ary ankoatr'izay dia hanome fanampiana sy tolo-tanana hiatrena izao loza eto amin'ny firenena izao ny antoko HVM. Vaovao mahakasika ny toe-karena kosa indray dia tsy vitsy ireo efa nilaza fa ahina tanteraka ny mety isin'ny krizy ara-toe-karena eto Madagasikara noho ny fiantraikan'ity tsy mikaretina coronavirus ity. Androany dia nanatona pahy-toe-karena ny mpanao gazety ny MPS ny resadresaka indrindra mahakasika izay. Asindre Malala sy Tokara maro lahatra any. Avesatra ny akony ratsy ao aorian'ny fandalovan'ny coronavirus eto Madagasikara
eo amin'ny sehatra ny ekonomika raha toa ka tsy misy farak'izay aingana ny politika mazava entin'ny mpitondra fanjakana isoroana izany teny izao. Ireo firenena-dehibe matsy amin'izao fotoana izao dia samy sahirana manarina ny firenena avokoa, indrindra ireo firenena mpamatsy volan'i Madagasikara, ka ina ny fiakaran'ny vidim-piainana aoriana kely ao raha tsy misy ny fipetra eritreretina teny izao. Tazomina ahoana ary le vidin'entana le izy ve anao an'io zavatra atao amin'izao fotoana izao itsika izany hoe mbola antany volom-pantsakana sady ndray sa ahita olona tsika anome volantsika ahafahana mampidina ny vidim-bary, ahafahana mitazona ny vidin-jiro rehetrarehetra. Io tsy maintsy ny averika indray hoe samy sahirana daholo ny firenena rehetra zao na firenena dehibe aza dia sarotra ho antsika ny angataka fanampiana ahafahana manao an'izany, fa tsy maintsy ao anatin'ny vola voangona ao anatin'ny firenena ihany no ahafahana manao an'izay. Ho asondrotra ve ny etra fantanina mipetraka izay sa inona ny atao hamelona ny banga izay lany tamin'ity tao amin'ny fotoana izay nisy ity coronavirus tsy nahafahan'ny olona mivoaka mamokatra, tsy nahafahan'ny mpivarotra mivarotra. Izany nge tadio tsara fa be tabe nge ny olona tsy afaka nanohy ny asany zao ireo olona tsy afaka nanohy ny asany ireo tsy maintsy nomena hanina ireo, tsy maintsy tsy fantatro izay zavatra mitrangany ary mety ho zava-doza aza dia zao hoe raha tena faran'izay mahatra amin'izay ny olona dia fandroa beto tsika menakavy. Mbola vaovao manodidina n'izay tsy mikaretina coronavirus izay atrany dia betsaka ireo mitaraina amin'izao fotoana izao fa tsy misy mandray ilay voalaza fa laharana maitso raha toa ka misy ny fitarainana mahakasika ny coronavirus. Ny fanontaniana mipetraka ho an'ny rehetra amin'izao fotoana izao dia hoe tena mbola laharana maitso tokoa ve ireo laharana ireo. Nisy ny fanadihadiana nataon'ny Jessica Miray sy Mathieu Princy momba izay. Anisan'ny laharana maitso azo antsoina ny 914 raha misy trangana Covid-19 ayaina eny anivon'ny fiarahamonina, ankoatra ny 910 sy ny 913. Betsaka nefa ny fitarainana voaray fa sarotra azo ireo laharana ireo ary misy tsy laharana maitso akory azy. Nanandrana ny antso ny 914 ary izahay androany. Vao avy nampiditra fana arivo ariary aho teto. Toy izao no miseho rehefa miantso ilay laharana aho. Crédit est insuffisant pour cet appel. Namerina ny antsony telo ilay laharana ao teto fa toy izany hatrany no avaliny. Anisany mijoro vavolombelona amin'izay fahasarotany fahazona ny laharana maitso izay i maître Willy Razafinjatovo na i maître Olala. Zany atetra fa le fanjakana azo antsoina fotoana rehetrarehetra ohatran'ny hoe vitapitaka fotsiny fanazoko azy satria misy olona mivera fantatra na mahandro fo fantatry olona na mamoa na nona na tatanko dimisa eto amilorana eto atao kadifotsy zany. Miantso 910 sy 913 tamin'ny 29 mars dia anankiray tavita amin'ny numéro 913 tamin'ny 8h48 minutes ary 910 tamin'ny 9h10. Eto aorianan'io zany satria zareo fa hoe tsy teo izy raha ohatra ka gasy ianao, tsy teo 2 raha efivantsay ianao nataoko totoly zany rehetrarehetra zany. Rehefa azio namerimberina sy antsona ihany dia lazay fa hoe andraso fa antsony ianao izy dia tsy miantsony izy zareo telo any ary teo ny fotoana dia rehefa avy eo dia tsy toko henareny olona za zany misy voavoko dia misy nakany ny olona teo fantatra masina dia lasa tary. Ny tsy fahampiany fitaovana sy ny fampiasa azy toy izao no olana voalohany efa navohitry ny OMS hiadina amin'ny fianaky ny Covid-19 raha ho an'i Madagasikara. Hoentika tsy amin'ny garamaki andotam-piaina kosa ianao amin'ny ity vaovao manaraka ity nahitana savorovoro teny an-toerana io maraina io. Fototra izany moa ny fitarazoany ny famoahana ireo taratasy fahazoan-dalana manokana eny amin'ity ivy-toerana ity. Fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny Mano Randriamalala. Magneza raquette. Hafa le original vao idany. Efa afaka fitaka mianga-mianga koa. Tahaka izany ny zava-misy iainan'ireo tonga maka taratasy manokana etsy amin'ny garamaki andotam-penaka. Filarana manomboka vao maraina saingy tsy misy valiteny mahafapo avy amin'ny tompon'andraikitra.
raha ny tena marina zany tokony responsable le responsabilité zany tokony manao hoe atsofoka le dossier mise en quarantaine dia tokony raisina riva satria zareo fa voahiditra anatina andro maromaro dia hivoaka indray zareo mbola hijanona ela be totanina rizy la vola sy la fotoana la rehetrarehetra ka teto tamin'ny maraina zany dia dabe le olona menina hoe tokony hatramin'izao tokony hakan'le autorisation zay maraina tonga amin'ny sivy hatramin'izao mbola tsy azo sotra indrindra hoe zareo miteny hoe agnosin-jareo raha io fa mbola ho avy manakaran'izao takendraka efa mivadika hoe akondraka le rafa ministre andeha hagnano signature tsy hainay intsony ny marina fa io tomobilinjareo fa tsy hainay fa izy hagnano ananjy dia miandry eto zay mijaly zegny zay zegny amin'ny faboaka mise en quarantaine dia miandry le fahazahoan-dalana andeha zay aloha any avaratra andiody any avaratra jusqu'à zao zay mbola tsy nahazo hoe le valin'le mahafapo zay satria le dossier efa ny ato amin'izareo zay mbola tsy nahazo valiny miandry eto zay rano tamin'ny maraina zay olo misy zaza zay miandry eto zaza efa miafatrafitra amin'ny tomany satria ino andro efa midi zao tsy mahita ana midi daholo ny supermarché sy ny tariny regny tsy mirindra araky ny tokony ho izy ny asa hoy ireo sendranay zay le avy andafy zany nanao le quarantaine dia efa nahazo le certificat dia tsy afaka makany amin'ny province zany a mifaritra hafa raha tsy mahazo nyty autorisation ty dia nanao autorisation zay omaly nanangataka anao demande taty dia maly non 2 dia nivaly izy androany dia nefa ato amin'le article 3 izy milaza hoe valable 2 jours pour compter une date de la présente autorisation i date nefa date omaly donc zany androany zany 3 omaly zany premier jour androany deuxième jour zany efa zao départ ho an'ny fianaratsoa donc zany efa tapitra androany ty autorisation ty dia tsy haiko zany ny andalana zany fa dia hoentina amin'ny anaran'ny tompo dia mandeha aloha zany dia ny olona maka autorisation le premier indray no mahazo alohan'ny 31 fa ny 31 zany tsy mivoaka fa ny daty ny premier daholo no mivoaka androany fa zay zany no mbola miandry rapitsona hatramin'ny latsinainy zay zany ny zavatra azoko ambara amin'le anaty tsy hay hoe ahoana le fandaminana amin'le asa fa tsy mandeha amin'izay lohany mihitsy zany le asa ato amin'ny gare routière amin'le famoahana an'le laissez-passer université zao hoe inona no lazainy zareo fa olana ao anatin'le izy lazainy hoe mbola tsy vita soniony fa mbola any amin'ny CCO any vato nefa maninona ny datiny amin'ny premier mise en quarantaine sy ny karazany vita fa zahay société tsy vita mihitsy zany ny zavatra ataonay aty fa hoe mbola miandry indray zany hatramin'ny latsinainy rapitso zay foana no ataon'ny zareo dia tsy hitanay fa dia aleonay zany mody indray aloha nina gaga minitra vitsy taoriny natongavany mpanao gazety teny antoerany dia nomena ny taratasy notakiny avokoa ireto olona ireto tsara ny manamarika fa nanomboka ny fa ny volana marsa teo izy ireo no natokamonina izay ny teny amin'ny garamaki andotam-penaka iny fa tsy mifanalavitra amin'izay hatrany dia betsaka ireo toerana ahitana korondana noho ny fizarana ny fanampina avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny tetsy amin'ny 3 angara manokana dia nahitana tranga fikasihan-tanàna mihitsy zany Miradora Benjamina sy André Rakotomalala no mitondra ny andindininy izay mbola tsy nivalina teo ny olana sedrain'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao vanim-potoanan'ny fihiboana na ny confinement amin'ny fiatrehana ity covid-19 ity izao reto vahoaka marobe eto amin'ny fokontany 3G angara ety atao madinika zany hoe azo anavasakosiny zany amin'izao fotoana izao dia misedra olana lehibe izy ireo ny amin'ny fampanantenana ny amin'ny fizarana sy ny fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena noho izany ireo vahoaka marobe ireo dia tsy mbola afaka nisitraka izany mahatsiaro izy ireo fa misy ny fizarana amin'ny tanila avy hatrany dia ndeha notsika avy hatrany ny feon'izy ireo sy ny etaetapony angatanay dia aloha tsy hisy le fanampiana satria akifidifiditavan'olona amin'ny ao anatiny ihany no mahazo olona izy hoan'ny zareo le fanampiana noho izany aloha samy miady hoan'ny tena fanampiana an'le marary sy ny alina le fanampiana rehefa tsy misy dia aloha samy tsy misy aloha ny olona hitady vola rehefa tsisy mipenjaikitra tena penjaikitra zaran'le izy atero porte le fanampiananay fa lasa atero isam-baravarana tsy asiana hoe manana na tsy manana fa samy omena daholo fa samy noana satria tsy coronavirus no afaty anay fa ny anoana anay satria zay mpanasalama zany le secteur anankiray zany le teto amin'ny fokotaninay mba nanao ara-dalàna fanafen'ny président le liste misy an'le izy président pokotaninay président gita nafen'ny tonga dia classeny fa hoe mpanan-karena
mena be daholo ny any ambony any dia tsisy mena nefa le mpanan-karena tsisy soratanarana fa sahirana soratan'le chef secteur dia tsy mena le liste mba omeny ny anjaranay le fanampiana mba omeny satria zay tsy avelan'ny voky ny trano mivarotra mangazo zay asiny ampidirina le izy nefa zay tsy manako anina zanakay noana dia zareo samy zareo mihinana anazy ao zay zao raha ataoko zoanay mba natany za zay hoe mba misy andejaranay ve tonga dia vonina seritra anay zanako covid zany ka tsy fantako zay zoa zany raha hoe nitako nenay ve zay dia tonga dia tsy tondra mba miatra aminay zay tompoko zay ny zava-misy aty aminay io zao maratro io zao nenay vonoany zanako ny covid zay saiky ny komity pokotany sy ny olona akaikaiky ny président pokotany mahazo an'le zavatra zao vahoaka be dia be hitanareo zao tsisy nahazo an'le izy nefara tamin'ny fifamonoana moa le izy tao tokotanin'ny komity tao reto olondreto zao vavolombelona amin'izany naratra ireo olondreo vonono zareo tao ny zanako ny komity ny namonandreo olondreo ka zay zavatra mampalahelo anay tompoko kasa zay mba eritreritry ny mpitondra fanjakana amin'izany zavatra mampalahelo fokotany eto amin'ny madinika tao azay angara dia mampalahelo satria zao izareo samy voamera ihany ny fanao an-tsano an-tsano dia ohatriny ihany le izy fanarahanay zao tamin'ny maly amin'ny valony fa izy voamena ihany secteur saiky ny teneniko tsy miteny secteur hafa amin'ny valony izy voameny efa tonga ny tamin'ny valo manonona anaran'olona anankiray izy le olona voatonona tsy mahazo fa zareo samy zareo mahazo fanomba nakaraka zany fanarahanay hoe raha pitsy maraina any akaiky ny EPP ny zaraina aody makatily izy dia teto ny zaraina tsy tena anaran'olona mba isy ny fifanajana fa voamera mibata le zavatra dia aveo amenan'le vadiny izy ohatriny mepita rano arak'ireny hitasika atao anatin'ny fanadiadiana ireny zany dia niady amin'ny kolikoly amin'izao fizarana sy ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena no etaetany reto vahoaka ety amin'ny fokotany 3G angara ireto manana fanantenana izy ireo fa ivao anatin'ny fotoana aingana ny olan'izy ireo mba tsy misy ny fiangarana ao anatin'izao fihibohana sy ny confinement izao Tangatsavatra nisy teny amin'ny 3G angara no narahantsika teo izay fa ho an'ny etsy andrefany mananjara kosa indray dia matsiaro ho tsy misy piahy ireo mponina eny amin'ity fokotany ity amin'izao fotoana izao noho ny fepetra izay norasiny fanjakana nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny Njava Andriamaefa sy Andry Rakotomalala teny antoerana. Andro farany amin'ny fihibohana sy nametrahana ireo fepetra rehetra isorohana ny valan'aretina coronavirus i Madagasikara amin'izao. Tao anatin'izany nisy ny fanampiana nataon'ny fitondram-panjakana ho an'ireo sokajon'olona samihafa toy ny mpivarotena sy ny sisa. Hatramin'izao anefa tsy mba asiany fitondram-panjakana resaka mihitsy ny fanampiana ireo olona mitrongo voahomana eny ambany tanana eny. Anisan'izany ireo dokera mpitantitretana sy mpivarotra eto amin'ny fokotany paraky ireto. Zay mpivarotra amoron-dàlana tena mijaly fa oriana mihitsy ny ainana ety satria zay amin'ny firma ray zay avalo zay vao afaka mivarotra eo amin'ny 12 zay tsy ampy amin'ny 12 ary dia efa voadakadaka ny entana miaraka amin'ny opa ka raha mba manam-pahefana ihany nareo tompoko mba hatsao le manam-pahefana nareo fa zay ety ambany tanàna raha manaja tena fa tsotra nareo aza atao filatsy mahita le ambany tanàna efa mba jereo izy satria raha tsy misy ny ambany tanàna tsy lany ianao azafady patenina le olona le omena an'le izy fa ohatrinay zao zay mitaiza kely mivarotra amoron-dàlana voankazo ny midinay rehefa tonga le lerany efa tonga le manam-pahefana mizara manala an'le mpivarotra tsy araka le fanalana trotra le izy fa matitsaka ny entanay na alain-jareo ambongadiny dia hohaniny voankazo zao ny midinay zavoka ny midinay dia alainy iny dia hohaniny tamin'ny masonay dia ny vahoaka miaraka aminay majinika nefa malahelo anohatra tsy afaka le fanampiana fididina nomena an'le fanampiana tsy mba hoe tony tena mahantra marina dia omena nareo dokely reo areny eny tokony isoratra anarana mba omena an'le fanampiana tsy avela mikarama ny olona tsy avela mivarotra nefa inona zany no hohaninay raha ohatra ny mpanasa lambotony zao dia tsy mety aminay zany hoe tsy mivoky ny trano zany. Diso fanantenana ny vahoaka ary matsapa tena ho zanak-kiala hafa ka na dia misy aza ny fanampiana omeny fanjakana isaky ny fokotany ho fitsinjovana ny rehetra amin'izao fihibohana izao dia tsy mipakany amin'izareo izany noho ny fisian'ny fanavakavahana ataon'ireo tompon'andraikitra mikarakara sy misahana io hetsika io. Zanak-kiala hafa mihitsy aloha zay tsy anisan'le tsy nizaraina evnangany aty ambany ny problema pancarte dia bereo nambany tanàna zay anefa tsy fantatry le roa nefa le makorela lesy mielona vola taxi mielona vola nezy kay tsy mielona vola nanay forazy fa raha zay tokony mba mielona kof baikely mitady azy efa ronjato mibatany ty olona 10 isan'andro mibatany io milona materiel ngany ambany tanàna fa zatsy tsy za nifidy anefa zao zao tena problème anay.
Fa velotanaina koa amin'izao fotoana izao ireo mponina mipetraka amin'ny fokontany antomadinika iny sy noho ny afaratsindalana manampitrotraka moa ny rano izay miandrona eny amin'ny arabe noho ny ireo lavaka izay misy. Andorantsika ny fanadidiny Njava Andriamaefa sy Andry Rakotomalala. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny fahasahiranana ireo mpampiasany lalana etsy amin'ny fokontany antomadinika saika mandavantaona dia dibo-drano ny arabe na misy ny orana na tsy misy, tsy hita intsony ny mahalalana azy, velotaraina araka izany ireo mponina eny an-toerana. Ty lalana eto amin'ny stansinement Mbatondrazaka eto amin'ny totaliny ity misy an'io rano io zany tsy mety ritra foana io nefa tena mampijaly vahoaka mihitsy le rano tena marina ka tsy haiko hoe ahoana ihany koa zany tokony mba momba an'io rano io. Mba misy fotoana moa izy efa niritina nefa rehefa avy ny orana dia miverina foana le rano. Raha nambaran'ireo olona teny an-toerana hatrany dia tsy misy mijery sy mamany ny olana misy eny an-toerana na dia efa tafiditra ao an-tokantrano mihitsy aza ny rano maloto indraindray. Matahotra amin'ny fahasalamany araka izany izy ireo indrindra amin'izao vanim-potoana valanaretana coronavirus izao. Tsisy mijery mihitsy aty amin'ny fokontany Troisiangara zany tena tsisy mijery mihitsy. Tsy haiko hoe ny ao amin'ny fokontany ve tsy mandray andraikitra miantso ny any commune sa sady tena tsy hitan'ny fitondram-panjakana ny mombamomba ny Troisiangara. Lizy tsy haiko hoe aveza aloha le rano ny tena mitrangana aveza fa misy rano tsy ritra foana zany io lalana io tonga any ambaravarana mihitsy le rano ny farany indraindray rehefa tena avy ny orana. Fahavarana zany tsy ririnina tsy satria hitanareo problemanay zao ny orana tsy avy nefa eto aminay misy rano be mba miandry an'le eo amin'le président pokotanay zay nefa izy tsy mba manjayanjaika sa mihitsy ary zavatra mampalalanay vahoaka dia tato madinika Troisiangara ny fokotany adidiny nefa izy tsy mipetsaka eto tsy mahita ny etaetanay vahoaka izy tsy mahita amin'ny fahorinay izy io rano io tonga any ambaravarana io tonga any trano-nay io rano io nefa ny rano io raha maloto. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo mba hijery foton'ny zava-misy. Fa ao anatin'izao vanim-potoana izay lalovan'ny firenentsika amin'izao dia tsy vitsy ireo miaya ny amin'ny mety ho fiantraikany ratsy amin'izao tsy mikaretina coronavirus izao eto amintsika. Raha ho an'ny fanadihadiana izay nataon'ny Mirado Rabenjamina dia tsikatra fa betsaka ireo nanoro hevitra sy nitondra fanazavana makasika ny torohevitra ho an'ny izany. Indorantsika ny fanadihadiana. Araka ny toromarika avy amin'ny fanjakana dia mbola Antananarivo sy Toamasina voalohany sy faharoa ihany aloha hatreto no hiaran'ny fepetra amin'ny fihibohana na ny confinement. Mitaratra amin'ireo toeran'ireo dia tsy voahaja ny fepetra. Raha ho any Antananarivo fotsiny ohatra ny fanjakana tsy maharaka amin'ny fanampiana ireo sahirana. Ny vahoaka izay tsy nahazo ny anjarany amin'izany fanampiana izany kosa dia miezaka manohy ny fiainany mitady vola mba inona izany ny tena olana. Tsara ihany arindra izy tokony matotra tsara zany ny mpitondra eo amin'ny fampiarana sy ny fanaraha-maso ny fampiarana ny fepetra izay raisina. Fampatsihivana ny anay hoe rehefa andraisina rehefa nanapa-kevitra dia izao ny fampiarana anazy. Ny olana ihany koa dia vokatrizay lasa tsy mino ny olona hoe misy io aretiny io mba tsy hitenenako hoe reto ny zavatra mitrangy rehefa ety aminay lazain'ny olona fa retin'ny mpanan-karena fotsiny le izy fa tsy mahatratra ny sokajy mahandro zany io. Aretiny tsy azon'io zany ety ambany tanàna fa ny antikorona efa matanjaka tsara zay hoe matanjaka ianao tsy ratsy efa teny ilaina satria izay ny rotorotontsika hoe atanjao ny fiarovatenanao mba ahafahana manao izy ny fahatelo manaraka. Raha hitantsika izao dia mivoisa amin'ny ratsan-tanana ny manao masika sy ilay fepetra hoe 2 metatra fa dia hitantsika amin'izao mahita mihitsika fa tsy voahaja io 2 metatra io aty ary tsy possible voasa satria be dia be ilay olona mifamoivoy. Tsy toerana iray ihany no ahitana olana amin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izao. Ny taratra ihany koa dia tsy mifandraika amin'ny laharam-pahamehan'ny mpitondra ny tena maharara ny vahoaka. Toamasina sy Antananarivo ny tena voakasika nefa raha ny vaovao azontsika na Mahajanga na Antsirabe fa samy arany. Tsapa ihany hoe tsy ampy ilay fandinihana tao anatin'ilay izy ka misy lasa na tsy aro voailika tao anatin'ny fanapahan-kevitra iny ka ohatra tsika hoe mpitondra taxi brosy national zao dia voailika tao anatiny. Restaurant satria ireny zany tsy afaka nisokatra intsony misy mpiasa ao dia reny koa zany tsy afaka nisitraka satria misy mikarama isan'andro amin'ireny fa tsy hoe mikarama isam-bolana dia hitantsika amin'izany fa somarina nanisarotra ilay izy fa miafatra mpita amin'ny fanjakana dia hoe aleo dinihana akaiky ilay izy iverenana mihitsy raha nisy tsy nety teo dia ahitsy. Fanontaniana mipetraka dia hoe raha sanatriva izany ka tonga amin'ilay atao hoe confinement total isika dia aiza no hafaran'ny malagasy satria mantsy tsy Toamasina sy Antananarivo irery akory Madagasikara.
Mbola vaovao manodidina ny ady ho an'ny tsy mikaretina coronavirus izay atrany dia fantatra fa anampitosika sy anaparitaka ny any amin'ny toby FLM ireo sampam-pitsabona salfa manomboka rampitso etsika izay hiarahana amin'ny sampana loteranina moa izany indorantsika ny fanadihadiany Ravora Zavamanina sy Tahiriny Aina Ranarinirina. Atahorana ny fianak'ny Covid-19 any amin'ny faritra nilazany iain'ny raha teo ny avy amin'ny vondrony iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana na ny OMS. Tsy maintsy atao noho izany ny fanampiana ny mpiarabelona hifantoka kokoa any amin'ireo olona tezaina any amin'ny topomasina sy ny toerana misy ny salfana ny sampana loterana momba ny fahasalamana manerana nosy ny fanampiana. Tsy omena azy fotony ny fampianarana fa omena azy koa izay hoenti-manana hanaovana ny pratika izany fampianarana izany. Ny masika dia natao andro tompona andraikitra fa tsy hozaraina amin'ny olona rehetra kory. Ho andro tompona andraikitra izay mikarakara ny marary na any amin'ny topo zany na eny anivon'ny salfa. Ny savony kosa dia nomena ny olona tsirairay tandrify izany mba ahafahany manao an'ilay pratika ny fanadiovana. Antony dia satria ireo olona ireo ny tena heverina tsy misy mpahita indrindra raha ny eto amin'ny firenena jerena satria dia mihiboka ny anatin'ny topo misy azy ihany izy ary olona saiky betsaka amin'izy ireo nefa arian'ny fianakaviana betsaka amin'izy ireo no efa tsy manana antenana intsony ary tsy manana na dia ny ariary azy hividianana sakafo hividianana savony. Dia satria ireo olona ireo lasa source de contamination raha tsy fahalalana raha tsy fananana noenti-manana no atao izany. Ankoatra ny fitaovana entina misoroka ny aretina, misy ihany koa ny fanafody sy fanampitsakafo ho an'ireo marefo. Rehefa ao anatin'izany entana izany moa ankoatra izay nolazain'ny tale jeneraly teo misy ny ireo fanafody fiarovana koa ankoatra ny spiruline izay aliment supplémentaire dia andefa vitamine andefa fanafody any amin'ny centre misoa salfa andefa izay zavatra ilaina rehetra any amin'ny topi-pitsaboana salfa ireo fiara ireo. Misy moa ny fiara tsy mataho-dalana miisa 10 avy amina fikambanana iray hitaterana ireo fitaovana rehetra ireo manomboka rahampitso. Ho an'ny fiboana na ny confinement kosa dia nilazany avy ihany koa androany ny filohan'ny fiangonana loteranina malagasy teny andohalo teny voaresaka nandritra izay ihany koa ny makasika ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Ravora Zavamanina sy Tahiriny Aina Ranarinirina atrandy. Ny fivoaran'ny zava-misy ankehitriny ihany no afaka mamaritra na tsy ny fahafahany indray manokatra ny fiangonana toy izany ihany koa ny fankalazana ny fetin'ny Paska izay tsy voatery ankalazaina amina fiaraha-mivavaka. Aza taitra fa tsy zavatra vaovao amintsika ny manao Paska any amin'ny faran'ny volana avril na dia voatondro amin'ny almanaka 12 avril ny Paska dia aza misalasala mandray ny hevitra lazainay hoe azo hemitra io fa tsy voatery eo. Faharoa, raha sendraka tsy maintsy hitohy ny hoe mihiboka dia ataonay mazava tsy mahasakana ny fiaonantsika amin'Andriamanitra zany, tsy mahasakana ny andrenesana raha ny tenin'Andriamanitra zany ary azo atao mahasakana ny fanohananareo ny asan'Andriamanitra zany. Tokony hajaina trano izany ny fibohana ny trano entitra ny lehiben'ny fiangonana FFKM sady filohan'ny FLM amin'ireo malagasy sasany tsy mahatsapa ny mazava-doza ny aretina raha sanatria mitombo isa-trano ny marary. Arak'izay lazain'ny ohabolana toko 2020 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy ny mahiran-tsaina mahatsinjo ny loza ka mihery. Io zany le mihiboka dia ny kely saina kosa mandroso kavoa. Ireo zany ilay tsy mety mihiboka. Ny ohabolana toko 2020 andininy 7 no mampahatsiaro antsika izany. Ny fiboana dia miteraka olana be dia be kanefa aleo misoroka toy izay mitsabo hoy ny fahendrena malagasy mahita ireo olona maro be mifamezivezy eny an-tsena any amin'ny bara sy ny toerana maro hafa sika dia alay-panahaka manao hoe dia ahoana ary ny tsy sokafana ny fiangonana dia hoy zahay arao tsara ny toromarika
omeny fitondram-panjakana sy tomponatroka amin'ny ataon'ny hafisika fa tomponatroka amin'ny ataon'ny tenatsika. Dia izay koa no manakatona indray ny fotoanan'ny vaovao ariva teto amin'ny fahitalavitra IMBS tamin'ity androan'ity saorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany sy makasitraka an'ireo namana mpanao gazety niaraka ny salata amin'ny fanangonana ny vaovao makasitraka ihany koa ny teknisianina mandrapitafa mandrapiresaka tompoklasy tompoko vavy.